Misy raha zery ve? Salamat doon na rin. Meron pa voka Malagasy, hindi na voka ng Tananarivo. Tinafaly aho tonga eto androany afaka nametraka ny reo antotataratasy ilaina amin'ny filatsako hofidiana ho ben'ny tanàna sy reto mpanolotsaina ny tanàna reto izay miaraka amiko valo amby dimampolo nisan'izy ireo. Ary zavatra nataoko avoko tetya dia ho toy n'ilay fanambarana nataoko tamin'ny fahina ambin'ny folo ny volana aogosty laza hoe tsy hamela voaka Malagasy irery, tsy hamela n'Antananarivo irery. Tena efa vonona ary efa hita tsara daholo zany ny fomba atao anatanterahana azy. Dia misaotra an'Andriamanitra vita soamantsara le fametrahana azy iny. Raha misy moa zany dossier ilain'ireo Oveka satria ato amin'ny Oveka napetraka le atotataratasy dia mbola vonona hatrany manampy na manitsy zavatra ilaina. Eny resahany teo fa atotataratasy be da be azo adinonareo fa valo amby dimampolo nisan'ilay conseiller miaraka amin'ny tenako zany. Dia efa napetraka ny tsara daholo fa ny zavatra anankiray tiako marihana fotsiny dia zao sarotra ane zany tena sarotra. Asarotona ve tsy hafanahinana asarotona mihitsy ny filatsahako hofidiana ho ben'ny tanàna. Ay zany tena ahafahantsika maneho zany hoe tena demokrasia sy fahalalan'ny olona zany. Jereo tsara ny tenin'ny papa raha nandeha fitsidihana tany amin'ny faritra Asie de l'Est iny izy. Nilaza mihitsy izy nilaza hoe oka andeha anjaka mihitsy paix jereo tsara sy ny liberté zany hoe filaminana sy ny fahafahana zay daholo ny zavatra andresahany tany. Raha manaraka tsara mihitsy ny fitsidihana ataon'ny papa iny any amin'ny faritra Asie, any Chine ary any nandeha izy tany Singapour izy any Singapour izy androany. Maly nandeha mbola nisy nataony. Ka ty ilaza aminareo hoe tokony zay koa ataontsika hoe paix et liberté. Tsy maintsy asina aloha zany ny fandriampahalemana ny filaminana dia asina amin'ny fahafahana. Eto amintsika nefa tsy zay fa raha vao miteny kely na mbo manambara ny zavatra ampony dia zay dia tonga mifampitahorana tonga fanagadrana. Zay zany le liberté de davina. Ary manarakaraka zany ny fahatsapako, ny fahitako ary ny fanamarinako an'izy dia tena nasarotona be. Ankoatra ny caution fa lafo ny tenareo le olona mba manam-piniavana te hampandrosan'ilay tanàna. Tsy adinontsika rehetra ne zany hoe ben'ny tanàna zany tena tompon'ny tanàna. Ary zany ny tena akaiky vahoaka miaraka amin'ireo mpanolotsaina.
nefa mifahitako azy tena nasarotona niasa hatramin'ny 7 alina 7 alina reo mpanolotsain'ireo atrany alina azy isorako azy manokana marina amin'izy ireo a tena marina fa tena nanao zy azo natao za niarany faririvona tamiko nanao an'izy fa misy ara mbola tsy tafiditra anatin'ity fa de elatsiny be da be amanjatona izy reo ny tonga tao tegna le toerana moa voafetra ka misy ny alahelo misy tezitra fa eto de ilaza aminareo a fa tena tsy maintsy zeny na raha tsika fa inareo miara-miasa amiko daholo tsy anareo ihany fa reo voaka rehetra nakareo teo pijoka mizika ninina tsy maintsy ataotsika zay namboarana ty tanàna ty ka de misaotra ary nareo raha metaka fantany zao nareo de valiko Manahoana ny fahitan'ny président lefa any aloha nalefa ny zavatra anankiray tiako resana anareo de zao milaza tamin'ny faina amby folo ny volana aogostra teo fa zay mivady ny resaka teo mba ilazana fa tsy hoe natolotry ny tima natolotry ny rehetrarehetra fa nahazo tsara tsodrano tamin'izy rehetrarehetra reo de mbola izay ihany nazonoko foana manao an'ity a tsy hoe amin'ny anaran'ny tima nanaovana satria tsy maintsy zay le dossier fa reo zao hitanareo daholo ny frasakina miaraka amin'ny code reo ny HVM ny Procité ny Tsaratafina ny RMD ao daholo e nareo le mpikambana sy reo le vondrona sy ny an'ireo ary tiako resana zany hiasa hiaraka mivoaka malagasy rehetra koa ny eto Antananarivo a ary manera misy ary avy any amin'ny faritra anakaty zay isorako azy manokana so de fantaninareo ma tsy tokotokana de valina meloha zay dossier compliqué le famille avany amin'ny filoham-pirenena makaty amin'ny ben'ny tanàna tsy hoe sanatria manambany ben'ny tanàna akory fanena tonga ny safidy misy mieritreritra hoe resaka revanche amina resaka politika ahoana fahitana faly satria men'Andriamanitra tomponandro afahako miara-miasa aminao miara-miasa ndraty voakana Antananarivo reto afinareo zay zany am'izany tsy mpampaninina mihitsy zany raha ohatra ke anao président de la république de manao niasa ny président de la république aitsika tsara koa io raha misy tanàna ve toko vonjena indrindra zany reny vohatra ny Madagasikara zany tsy ho vonjena zay ny valiny noho zany aza manana reo am'zany tsy mbola voaresaka ao mihitsy ny resaka vina le hoe ampandrosana Antananarivo ampandroso izy ianao fa tsy inona le tena programme ao anaty tsy tsy laza tsy maintsy atao aloha le filaminana le paix zay de atao koa le hoe liberté zay aloha fa tsy mbola anao nampandroso mihitsy a tsy mbola andresaka an'izay aloha ny antony mbola tsy resako an'izany mbola tsy ao anatin'ny propagande ny azy ao rehefa manao le propagande de zay ny atao hoe manifesto zay anotaninao zay ny atao hoe manifesto a de ilazanao ny zavatra rehetra ho ataonao rehefa avy eo aitsika ho ai fa aza matavatra monsieur le président manahoana fa tsy za rery fa reo candidat rehetrarehetra reo a mbola mivezivezy daholo manao azy e very tsara azy zao fa nano caution zao zay nataraka ange sy hoe fa maritry nareo teto niandry ateto fa le jiro ny tapaka de niandry tany foana zay aizy ary ty jiro tsy hoe ny volany tsy misy a na le caution tsy misy fa le jiro ny tapaka antany izy ihany rehefa avy eo mbola tsy voafany fantaria président le hoe taratasy feno velona napetraka eo androany napetraka aloha le tota taratasy ilazareo de zareo mahita hoe reto tsy ampy de napetraka koa le mandatera zay malala an'izay de raha misy zavatra mbola ho ahitsy a na zavatra tsy ampy de mbola manana fotoana anaovana azy amenona azy zareo tena misokatra tsara mihitsy nitato nilaza hoe zany ilaina tsy zao a le 211 bis fantanina mipetraka zay zao ny zavatra resako anao zany nge tamin'ny latsaka filoham-pirenena candidat tamin'ny farany vola tamin'ny septembre septembre ka za mahatadidy tsara mba zana reo mitadidy le retsy tamin'ny septembre eo amin'ny folo volanao zany zay efa nahazo an'izy ako ino elanelan'izay sy am'izao fotoana zao zany tokony fenona raha misy ny mbola nomenona azy zay le 211 bis ary zany tokony tsy ho sakana mihitsy zany zany efa filambany ary tsy avy aminay mihitsy nisy ny korotana raha hoe misy korotana fa fanakatsakanana tsy amin'ny rariny matoa anazo an'iny zany a efa mazava 2023 hatrany aloha tany fa 2023 2024 heritaona sisa no zany zany tokony tsy afiafy am'izay zay lela zaiko ina nandikanao an'le fanasarotana fikarakarana totakadasy zay tsara apetraka aminazy ny fanontaniana ma inona reo manasarotana de eto zany a de miantso seni orseni a ianareo ny tena tompony andraikitra voalohany a sy manana ny fahefana rehetra araka ny fahefana nomeny lalàna anareo mba hamoray ane io e mba jereva re sakatsakana mety hitranga amin'ny sasany ary indrindrindrindra mba hafangiano le izy fa tena mijaly le olona le candidat tena manontaniana reo fa tsy za rery hoa fa nahita an'le nanaovana azy mata zany rehefa professionnel daholo miaraka aminay eo
dia tena asarotana 4 ny tota-taratasy ilaina zay no lasa be ny tanàna manao candidature ka zao ny zavatra mitranga mbola tsy mivoaka daholo le dossier-ny zavatra ilaina ohatrany hoe 211 bis sasy mbola tsisy azo ny caution mbola tapaka ny jiro dia sarotra be milaza azy za tsy tena tsy efa tena marina le izy misy fantaniana fandray ho an'ny team daholo ve le 6 province tsara nyfantaninao zay a ny fasakiana ny team miasa miaraka fa tsy miarakaraka fotsiny dia rehefa nijerevana le izy hoe izy no tokony ampanjakana eto izy no tokony hovidiny eto dia miara-manohana zay le miaraka ohatra zany zao hoe eto Antananarivo za zany zao ny eto dia ny team zany dia manampy ny fasakiana misy any faritra sasany a dia misy ny antoko HVM ohatra na ny toko prositeny na ny toko an'ireny tonga tsy maintsy atoanana koa izy zay ny fanarahana mbola misy any fantaniana oka zay efa tapitra para mahakasika reo le misy olona nanao fanambarana team nanao fanambarana voailika amafisina kely olona no mahakasika zay zay faorina koa izy Tsao le ray. sao le anankiray Le ray tsao. ka zay tsao aloha zao manao politika meko anareo tsara tsy maintsy misaisirana zay opportunité zany zay fotoana mamety itenenana tsy mametsy ny azy mihitsy olombelona toy ny olombelona koa izy tezitra faly dia tsy maintsy rahantsika amin'izay le izy fa tsy mahazo miziriziry fotsiny amin'ny hevitra am'izao dia hoe zao hoe dia tsy aza tokony matavatra raha ohatra izy manao fanambarana dia ianao tokony tsy matavatra fa manontany inona ny antony zay le hoe dialogue dia mifampiresaka aloha ay eny ara aloha milamina fa izany tsy mifakazo ny resaka zay le hoe malentendu ty tenenareo zany dia hovaina ny fanaovantsika politika eto Madagasikara aloha izy sokatra fa le soa imbona malagasy ny dia davintsika fa zay mbola mamerina ihany aho ny antso amin'ny seni or senia tena miantso anareo izahay fa zay nge saika anao fanompopovavahana hoe tsofanrano anay tamin'ny alarobia heriny androany loza tena zalahy nretiny tonga dia mampitahotra dia mbola andeha azy fa zay koa tsy hijanona zay satria tsy maintsy mangatatsodrana amin'Andriamanitra zay tonga avy nareo raha ohatra tia anatrika anay hoe ina marina nataonay dia fantatreo tsara fa tamin'izay zay menatra mihitsy hoe napody andreo le ity izy reo mpitarika fitompovavahanareo ray aman-dreny ampanary eo tena zay ny resana aminareo dia nareo mpitandra filaminana azy ataon'ilo fitaovana na manipulen'ireo ianareo firenena raha manany tya tanàna raha manany tya ny anareo be indrindra rahatray ho tsarain'ny tantara sy mivoaka malagasy ianareo aoriana any reto no maka nareo fa manao ny sary tavy dia tsy hitan'ilo fa aveo maninona nareo raha manenjika an'ireny le ino ty izy le dalo sy reny le mpanao kidinampiny reny loza zay mbola tsy ampy any fanambaranao hoe irotsaka candidat be ny tanàna miverberina latabatra boribory ny fandikan-dalàna voalaza fa nataonao tamin'ny mahabe ny tanànanao hoe nataony mivadinao manahoana makasika fantaninao azy continue resana na tsy miteny areo dia azy continue resana fa tamely any tsy ndro paingitra anao na paingitra tatelona raha tsy mba tsindrona am'izany anao hitanao zao mahazo any Trump asa anao raha mbo mijery an'ireny CNN na reny avy any ivelany reny fenao le olona mandiraka mameraka le fanontaniana fa valiko any ninona tsy maintsy azo anakiana ninao zao manao solomasina hoe solomasina malomaloko fa tokony hovainy reny dia tokony tenana am'izany le izy fa ny zavatra vita zay ny atao hoe success story zany hoe tantaran'ny fahombiazana manontaniana voaka eto Antananarivo dia tandreny tsara manaraka fa mampitonga afatra zany le olona za tsy anao an'za fa zava-tosy zany zay le izy tsy maintsy misy anakianana ny olona foana fa mampo le positif resana fa tsy le négatif satria mahamenatra eto masony reto mpanao gazety manafaizana be reto amin'ny Andriamanitra